Miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny katesisme d'adulte isaky ny alarobia hariva amin'ny noral aty amin'ny misy anay amin'ny valoral any Madagasikara. Finaritra indrindra. Izao indray zay tsika vao tafahoana fa nisy fotoana naharitraritra kely niato tsy niato moa zany fa noho ny fotoana mifanindry dia tsara zavaina amintsika zay mbola tsy zatra fa rehefa misy zavatra mifanindry amin'ny asa am-piangonana dia voatery mandefitra ny fandaharantsika eto. Katesisme d'adulte fandarana izay fanaraka ao isaky ny alarobia alina amin'ny noral aty Eropa amin'ny valoral any Madagasikara. Mitohy ny lesontsika iresahana ny amin'ireo atao hoe titre kristôlôjika ka amin'ny ity anio ity isika iresaka ny amin'ny atao hoe Kristy mpanjaka. Izay indray no titre kristôlôjika ho banjentsika androany, Kristy mpanjaka. Mialoha izany anefany dia manasa anareo hivavaka aho. Misaotra anao zay Andriamanitro fa nomenao indray zao alarobia takariva izao indray fotoana zay fanomezanay aminao sy fanomezanao amin'ny olona zay fantatrao fa tokony handre zao fampianarana zao. Dia aoka hisandrahaka sy ho tonga any amin'ny olona zay fantatrao fa mila izany. Ampafantaro anay ny mahampanjaka anao na dia mpanompo azy ianao amin'ny fisehoanao ety ivelany. Mitenena aminay Jesosy fa liana ny handray ny feonao zahay. Amen. Alohan'ny hirosoantsika amin'ny fampianarana dia ho ampidiritsika amin'ny alalan'ny hira zany. Ry Kristiô mpanjakako firana amin'ny firana FFPM larana fa 700 ka ny antoko-pihira feo tantely no hanao izany ho antsika mampiditra antsika amin'ilay lohahevitra hoe Kristy mpanjaka, ry Kristiô mpanjakako.
ry Kristio mpanjaka kosa izy. Kristy mpanjaka. Izay indray ny lesona toy ny lesona ny amin'ny titre kristôlôjika resantsika androany. Araka ny fantatsika moa dia ao anatin'ny vanim-potoana ny advento isika zao, efa kely sisa dia feno lay jiro efatra ny manambara fa akaiky ny krismasy. Ary raha mahatsikaritra ianao zay manaraka ny fiainam-piangonana dia ao anatin'izany ny loko litorjika miasa, de raha volomparasy ao anatin'ny fotoana advento na manga. Io moa arakaraky ny tradition am-piangonana. Ina no ambadika lay sary de mitarika antsika hibanjina ny fahatongavan'lay mpanjaka, satria lay couleur mauve na lay couleur manga de manambara couleur royale. Dia jereo tsara zany zay hoe manambara Kristy mpanjaka, ilay loko volomparasy na lay loko manga na mauve ozy izy ny teny frantsay. Saingy mpanjaka manao ahoana moa izy ty? Samy manaiky tsika fa Kristy mpanjaka fa mpanjaka manao ahoana? Dia mba ahafahantsika mamaly an'izay fanontaniana zay dia ho jerentsika hoe inona avy ny vanim-potoana ao amin'ny taom-piangonana ampiasaintsika ny loko volomparasy na ny loko litorjika volomparasy. Raha tsorina, raha manao karazana tsiaha kely zany dia amin'ny advento ary amin'ny alohan'ny pasika no ampiasana ny volomparasy. Averiko amin'ny advento ary alohan'ny pasika. Izao anefany ny ao anatin'ny advento de inona ny sary aseho manambara ny resahana am'zay zany dia tsy mpanjaka araky ny antenain'ny olona azy no mpanjaka lazaina amin'ny advento sy lay mpanjaka lazaina amin'ny herinandro masina alohan'ny pasika. Tsy mpanjaka araky ny antenain'ny olona azy hoy aho, fa amin'ny advento zay mifarana amin'ny krismasy dia Jesosy zaza no lay Andriamanitra no lay mpanjaka aseho zaza, manambara fahosana zany, faiblesse sur le plan physique raha zany ilazana azy. Ary amin'ny herinandro masina koa alohan'ny pasika dia Jesosy mijaly teo alohan'ny Pilato, izay iverenantsika rehefa avy eo amin'ny Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahafito amby telopolo, nametrahan'ny fanontaniana hoe mpanjaka va ianao? De namaly Pilato hoe, namaly Jesosy zafady hoe araky ny voalazanao mpanjaka aho. Fa ny fanjakako tsy avy am'izao tontolo zao Jesosy. Iverenantsika zay rehefa avy eo. Fa le fanontaniana mipetraka hoe mpanjaka va ianao? Le fanontaniana zany de hoe raha mpanjaka ianao nefa ny tô zao ny paozinao, iomezan'ny olona, ny velesin'ny olona ny tahamaina, olona rapatra ny atampindokatra ny ampaladia, misatroka tsilo, mitey-panjakana le kobay izay omen'ny olona azy ny kapohana azy. Zao ve ianao no atao hoe mpanjaka? Raha vadika zany le fanontanian'ny Pilato. Tsy niambamba nefa Jesosy no teny hoe voalazanao. Eo zany hoe mpanjaka hafahafa, tsy arak'ilay mpanjaka eritreretina sy andrasan'ny olona. Noho zany indrindra rehefa miresaka hoe mpanjaka zay dia ny zavatra tonga be ao an-tsaina avy hatrany de resaka fahefana, autorité, resaka pouvoir. Ary eo no mahasamy hafa antsika sy Andriamanitra. Tena fanao atsimo sy avaratra araky ny tenin'ny Isaia hoe tahaky ny avy ny lanitra sy ny tany ny elanelan'ny fisainantsika sy ny fisainan'Andriamanitra. Fa raha jerentsika manomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy na hatrany amin'ny Genesis fotsiny aza, lay fahefana na lay hery, lay pouvoir, lay autorité nanan'Andriamanitra nampiasainy amin'inona moa zany? Ary ny olombelona rehefa mba manana fahefana sy manana autorité kely, manana pouvoir kely, de inona no ampiasany azy? Ampiasainy mba ahafahany manitsaka ny hafa, ampiasainy ahafahany manao hery famoretana ny hafa, fa nan'Andriamanitra kosa le fahefana zay nananany de noentiny namoronana ny lanitra sy ny tany. Jereo tsara, ny olombelona rehefa manana fahefana dia manimba. L'autorité, le pouvoir détruit rehefa eo am-pelatanan'ny olombelona, mandrava izy. Tonga am'le firenena tsy ataoko mahafantatra ny anarako.
Asehoko anao iza zaho, rehefa ny olona no manao an'izay, hanimba izy zay, handrava izy zay, hamono izy zay. Fa nan'Andriamanitra kosa nataon'inona lay fahefana? Nentiny namoronana ny lanitra sy ny tany. Ary tsy hoe ny foronony ho azy isika zao raha ohatra hoe manamboatra trano, de hoe trano hipetrahantsika satria ilaitsika, na hoe trano hampanofana satria hampidibola ho antsika, zany hoe ho anao. Fa izy raha nahary ny lanitra sy ny tany tsisy ilany an'izany. Ny lanitra aza tsy omby azy, ataon'inona zay tany kely ty. Fa nataon'inona zany famoronana zany? Nataony ho an'ny olona, zany hoe le fahefana zay ananany mampanjaka azy tsy fahefana manitsaka. C'est pas un pouvoir qui écrase, mais c'est un pouvoir qui donne la vie. Eo no mahasamy hafa ny fahefana eo am-pelatanan'Andriamanitra sy ny fahefana eo am-pelatanan'ny olona. Tsara tsindriny zay zavatra zay. Izay dinamika zay koa hita ato am' Jesosy. Kristy mpanjaka. Zany hoe inona le hoe Kristy mpanjaka? Ataon'inona lay fahefana ananany? Zay ngamba ny ilazantsika azy. Ataon Jesosy inona lay fahefana ananany? Le fahefana ananany mba hoentiny mamonjy ny olona. Le fahefana ananany hoentiny manompo. Izany no antony ilazana azy amin'ny voambolana teolojika hoe roi serviteur. Izay no titre le hoe Kristy mpanjaka, roi serviteur. Tsy tonga mba ho tompo ianao Jesosy fa tonga mba hanompo. Zany hoe ny fahefana zay nomeny ray azy de fahefana entina manompo, fa tsy fahefana entina manimba na hamonona ny olona. Ho resantsika ary zany zay le maha roi serviteur an Jesosy zay, mpanjaka sady mpanompo. Inona le hoe roi serviteur? Rehefa henonao le terme hoe roi serviteur dia heninao hoe zavatra tsy mifanome zany, tsy mahay miaraka zany ozy fitenenana. Hitanareo ohatra ny olona mampiady loko, tsy mahay miaraka zany loko zany. Ny olona mahay mampiady loko mantsy hoe ny loko ohatry zao tsy azo ampiarahana amin'ny akanjo ohatry zao, ny tovovavy na ny tovolahy zay manana goût de mahalala hoe rehefa manao palitao ohatry zao ny lokony de tsy mety raha pataloha ohatry zao no miaraka aminy. De ohatry zay ty mifangarika. Le terme hoe roi et serviteur tsy mahay miaraka zany. Raha zany roi zany dia noble. Tsy miaraka amin'ny be nahoana aty ambany, tsy miaraka amin'ny hova, tsy miaraka amin'ny ambevo. Ary ny serviteur de tsy miaraka amin'ny mpanjaka. Nefa dia ao am' Kristy dia tafakambana io. Eo zany de fa ahitantsika hoe manambara ny fampihavanana ataon'i Jesosy ny lanitra sy ny tany. Zay ny maha roi serviteur azy. Mampikambana zay tsy mahay mikambana, zany Andriamanitra zany de masina. Tsy afaka hiaraka amin'ny mpanota, nefa nohony am' Jesosy dia tafakambana indray ireo roa ireo. Ireo tsy mahay miaraka ireo lasa iray. Ny lanitra sy ny tany lasa mihavana ao am' Jesosy. Izay ny maha roi serviteur azy. Roi zany hoe mandray roa izy, sady misolo ny ray amitsika nefa koa misolo atsika eo ankavanany ray. Zay malahy matoan'ny maty azy, mbola ho avy ny fotoana iresantsika le hoe lahy matoan'ny maty. Noho ny famonjena nataon'i Jesosy dia afaka, l'humain peut s'unir avec le divin. Nefa natiora roa tsy mahay miaraka reo, incompatible reo, nefa nohony am' Jesosy dia afaka miaraka. Ary zay ny mysterin'ny atao hoe fahatongavan'i Kristy ho nofo, le incarnation. Andriamanitra afaka ao anaty, tonga ao anaty nofo. Tsy mahagaga ny silamo tsy hanaiky ny fivavahana kristiana mandraka zay raha mbola silamo amin'ny silamo, satria zavatra tsy mifanome. Zany vatana zany tsy mahay miaraka amin'ny Andriamanitra. Nefa dia possible, zany hoe Jésus a rendu possible l'impossible. Le impossible eto de hoe ny nofo lasa afaka mampiatrano ny fanahin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra zany, ao amin'ny Kristy le roi serviteur dia ahitantsika sady an'le hoe dualité, mialatsiny am'le teny vary amin'anana fa tsy hitako ny ilazana azy. Le dualité hoe sady mpanjaka nefa koa mpanompo,
toa mifanipaka nefany dia lasa afaka miaraka, lasa compatible ny zavatra incompatible. Ny zavatra impossible amin'ny concepta olombelona dia lasa possible. Ary zay na tonga Nicodemos nametraka ary fanontaniana hoe ataony olona ahoana ny miverina indray ny akibony reny rehefa niteny Jesosy hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy afaka ny andova ny fanjakan'Andriamanitra. Satria ny lôzika na Nicodemos dia tsy afaka miverina any akibo. Dia ozy Jesosy hoe izay tsy hain'ny olombelona hain'Andriamanitra. Ka le hoe zay tsy hain'ny olombelona hain'Andriamanitra tsy resaka fahagagana hoe nisokatra ny ranomasina namoky ny 5,000 lahy. Le hoe zavatra tsy hain'ny olombelona hoe tsy azo ekeny sain'ny olona, izany hoe olombelona afaka mampiatrano an'Andriamanitra zany. Nefa dia possible zay ho ankalazatsika afaka andro vitsivitsy amin'ny Krismasy. Raha mahita an' Jesosy zaza ao an-tranomby zany anao dia io mihitsy le sariny le hoe roi serviteur, Kristy mpanjaka. Jesosy tenany mihitsy no miteny tsy tonga mba ho tompo ianao izy fa mba hanompo. Ary ao ambadiky zay dia misy sariny hoe mpanjaka izy, tena mpanjaka tokoa, lahy matoa amin'ny nofo rehetra ary lohan'ny fiangonana. Eto zany tiako tafita aminareo ina dikany hoe lohany ao amin'ny soratra masina. Tsindriko tsara, lohany ao amin'ny soratra masina sy ny hoe lohany amin'ny fiarahamonina. Raha amin'ny fiarahamonina zao dia ry ny lohan'ny filoha-pirenena. Filoha tsy fantatro vilaza fa ao amin'ny soratra masina ina ny sens le hoe lohan'ny fiangonana Kristy. Marihana tsara ny hoe lohan'ny fiangonana le hoe loha, raha jerena amin'ny teny fototra, raha amin'ny teny hebreo ny loha zany de hoe roche ny loha. Ny roche dia tsy manambara fotsiny hoe loha na hoe voalohany, satria hoe lohan'ny fiangonana voalohany, fa azo lazanay koa hoe loharano na koa hoe source ny atao hoe loha, hoe any an-doharano ozy izy tsika, dia avy any no mikorina ny rano. Noho zany raha tenena hoe Kristy ny lohan'ny fiangonana de Kristy no source hanovozatsika ny loharano velona. Ao amintsika no manovo aminy. Noho izany izay no mahalohany azy. Ny mahalohany azy dia hoe avy ao aminy koa no hipoirany soa rehetra ho atsika. Tsy hoe lohan'ny sefo, tsy hoe lohan'ny patron, fa lohan'ny hipoirany zavatra rehetra. Ao aminy no hanovozatsika ny loharanonaina, izay le hoe pour nous pro nobis ozy ny teny latinina. Dieu est mort pour nous, le hoe pour nous, ho antsika. Le mahalohany azy zany de hoe ho antsika. Zay ny dika le hoe ho antsika. Zay ny dikany hoe lohany. Jereo tsara fa tena tsy mifanome am'le paradigman'olombelona. Ny paradigmantsika olombelona hoe lohany égale premier, lohany égale chef. Fa ny lohany araka ny soratra masina de hoe avy ao no hanovozana ny mamy sy ny ranonaina. Dia ho an'ny hafa. Kidy zany hoe leader. Raha hitarina zany zay dia tsy ho anao intsony fa ho an'ny hafa ianao. Eto zany de mampieritreritra zay rehetra mitarika rehetra, na eo anivon'ny fiangonana, na eo anivon'ny fikambanana, na eo anivon'ny fiarahamonina. Raha te ho mpitarika ianao, raha tena mpitarika ianao, dia ho an'ny olona pro nobis, ho an'ny, satria Kristy lohan'ny fiangonana, avy ao aminy no hanovozany olona ny hery. Zay no ambadiky ilay lohany. Zay le mampanjaka azy zany. Tsy fanjakana ho azy, fa fanjakana ho atsika. Ao a. Ny olona zao rehefa mandrombaka fahefana dia ho azy. Fa ny Andriamanitsika dia fanjakana ho anao. Pour nous, pro nobis amin'ny teny latinina. Ka Kristy lohan'ny fiangonana hoy Paoly ao amin'ny Efesianina, de satria nanolotra ny tenany izy hamonjy azy. Le hoe ianareo lahy tiava-vadinareo tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana ka nanolorany tenany hamonjy azy. Zay le tena izy nanolorany tenany, izay
ilay mahalohany azy, izay le mahampanjaka azy, izay le maha roi serviteur azy. Zareo fa tena tsy mifanome amin'ny définition atao hoe mpanjaka amin'ny dictionnaire mahazatra. Todika amintsika ary hoe manao ahoana isika izay napetraka ho lohany eo amin'ny fiangonana, ianao zay napetraka ho lohany amin'ny andraikitra zay nametrahana anao eo anivon'ny sampana, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena, lohany manome tsiro ve, lohany hanovozana aina ve, lohany velona ho an'ny hafa ve, sa lohany handrombaka fahefana ho anao. Zao ry havako ny mahasamy hafa ny mpanompon'Andriamanitra, samy mpanompon'Andriamanitra daholy, fa inona no mahatonga ny sasany lasa lavitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra? Raha ho ampahafantariko anareo ny atao hoe tsy ambaratelo, ny atao hoe raha te ho lasa lavitra amin'ny atao hoe fanompona. Raha mandinika anao jereo tsara ny tantaran'ireny ray aman-dreny ihany moa dia reny ray aman-dreny toby reny foana no ataoko ohatra neny lava, ohatra Rakodijandry Daniel, ohatra dada Ray Solambo, ohatra neny Ravelonjanahary, reo ny ray aman-dreny toby lehibe efatra. Inona moa nampiavaka an'ireo ray aman-dreny reo? Olona tsy nianatra ny sasany, misy ihany nianatra, de reo olona reo nanafoana ny tenany ary velona ho an'ny hafa, ary rehefa manafoana ny tenanao ianao ka velona ho an'ny hafa de tena mandeha ny asan'Andriamanitra ary tena mahavita zavatra mahagaga. Sahako no miteny eto fa raha volony ianao ny anafoana ny maizy azy anao dia mahavita fahagagana toy ireny olona reny koa ianao. Fa matoa ny fahagagana tsy mipotra amin'ny asa zay nametrahan'Andriamanitra anao, de satria mbola mibahana ny voninahitr'Andriamanitra ianao, mbola manakana ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Fa rehefa foananao ny tenanao de mazava ho azy Jesosy no eo, ary rehefa Jesosy no eo de inona no ataony? Miasa izy. Izay ny secret-n'ireny olo reny, secret-ny neny lava, secret-ny Rakodijandry, secret-ny dada Ray Solambo, secret-ny neny Ravelonjanahary, tsy misy maizy azy intsony fa ny foanany ny tenany. Ça c'est le vrai leader. Fa tsy hoe le faly mipetraka ery amin'ny toerana aloha ho arabain'ny olona araka ny lazain'ny soratra masina hoe finaritra raby o. Tsy zay. Ireo de tena nidina farany ambany, ary rehefa tena nidina farany ambany de misandratra Jesosy, ary rehefa misandratra Jesosy de miasa Jesosy, ary tena miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Izay ny tsy ambaratelo ny fifoazana tompoko raha ataony famerana ny zavatra rehetrarehetra. Teo leader ary ve ianao? Teo mpitarika ary ve ianao? Ity ny lakile hozy Jaona mpanao batisa: zaho tsy maintsy miena fa izy tsy maintsy mitombo. Vononany am'izay ve ianao? Raha tsy vononany am'izay ianao aza mirotsaka ho mpitarika, aza mbola mirotsaka ho mpitarika. Fa olona mety mitady voninahitra fotsiny ianao, mety mitady ho arabain'ny olona fotsiny ianao, mety mitady ho ataon'ny olona tobokotobokotoboko fotsiny ianao, fa tsy mbola vonona ny anafoana ny maizy azy ianao de tsy hanakona ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Manao ahoana isika rehetra zay napetraka ho lohany, ho mpitarika? Tonga am'le Jaona toko faha 20 am'izay eo, iverenako am'izay le teniko teo. Ndao jerentsika Jaona toko faha 20 andiny fa 3:30 ka hatramin'ny faha 40. Lay fanontaniana napetraky Pilato: mpanjaka ve ianao? Mahafinaritra io scène io, scène anisany tiako indrindra ao amin'ny herinandro masina, de eo amin'ny nanatrehan'ny Pilato. Jereo tsara hoe Pilato nieritreritra manana fahefana, matahotra ny hoe Pilato manontany an Jesosy eto hoe mpanjaka ve ianao? Nefa le olona eo alohany olona rapa, olona maratra mafy, olona avy nitevatevaina nefa natahorany. Avakeo tsara ny soratra masina fa nanofo ratsy mihitsy aza ny vadin'ny Pilato hoe avelao mandeha any io lehilahy io fa ohatrany manahirana. Jaona toko faha 20 andiny fa 3:30 ka hatramin'ny faha 40. Zao no voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 18:33-40. Ary niditra tao anaty rova indray Pilato dia niantso an Jesosy ka nanao taminy hoe: ianao va ny mpanjakan'ny Jiosy? Jesosy namaly hoe: hevitrao va no anaovanao izany sa nisy hafa nilaza taminao?
Pilato namaly hoe moao jiosy zareo ny avinavina ny firenenao sy ny mpisorona be no nanolotra anao tamiko inona no nataonao. Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy am'izao tontolo zao fa raha mba avy tam'izao tontolo zao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra amy jiosy aho nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Aroa Pilato taminy mpanjaka va ary anao? Jesosy namaly hoe voalazanao fa mpanjaka aho, izao no nahaterahako ary izao no niaviako am'izao tontolo zao dia ny anambarany marina zay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino feoko. Zany hoe raha vadika zany le fehezanteny de hoe mpanjaka ary ve anao? Eny, ny mahampanjaka indrindra de izao ora sy fotoana izao. Ina le ora sy fotoana izao io izy vonona io hafahafa. Zany mpanjaka zany tsy vonona fa zany mpanjaka zany asandratra, zany mpanjaka zany ampiakarina ambony seza fiandrianana. Ny antsika indray ity no mampanjaka homboana amin'ny hazo fijaliana. Eo ny teolojia ny hazo fijaliana zay lakle ny filazantsara ray manontolo. Ny mahampanjaka an' Jesosy io teneny tsy zao no namorona, tsy ny dogma arahako io. Jean 18 30 33 40 mpanjaka ary va ianao? Eny voalazanao Jesosy am'ty ora ity no niaviako. Zany hoe ity mihitsy no mahampanjaka, ity ora hamonona ity. Hafa kely lay description le mpanjaka, Kristy mpanjaka. Hatrany amy testamenta taloha dia misy sary ilazana an'izay le hoe mijaly mpanjaka, mpanompo mijaly le hoe Ebediave ny filaza azy, roi serviteur. Fa hatrany amin'ny testamenta taloha aza de lazaina hoe io mpanjaka io tsy tena miseho am'le endriny tena mpanjaka le eritreretintsika fa miafina, afenina zany le voninahitra, afenina ao ambadiky le fahoriana, afenina ao ambadiky le fijaliana lay tena voninahitran'Andriamanitra ao. Eno tsara, lay tena voninahitran'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ao saroman'lay fahoriany ao. Isika nefa raha miteny hoe voninahitran'Andriamanitra de zavatra mamirapiratra be. Iny misy fahazavana be milatsaka avy any de hoe wow! Zany ny voninahitran'Andriamanitra. Zay moa fanany olo nahita voninahitran'Andriamanitra satria nahita mazava izy. Fa eto le voninahitran'Andriamanitra de ao anatin'ny fahoriana ao no misy azy, le fahorian'ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Isaia 45:15 de fa milaza an'izany donc jerentsika. Isaia 45:15 zao ny filazany azy. Ny anaran Jesosy. Marina tokoa, safady marina tokoa fa ianao dia Andriamanitra miafina. Enoy marina tokoa fa ianao dia Andriamanitra miafina, un Dieu caché. Marina tokoa fa ianao Andriamanitra miafina, ry Andriamanitra ny Israely sady mpamonjy eo. Un Dieu caché, vao maika sarotra. Averiko zany, roi serviteur, raha atao formule, égale un Dieu caché, na koa égale un Dieu voilé. Tanareo le misy voile tsy tena seho fa ohatrany hoe miafina fa ao le izy. De rehefa miresaka hoe Dieu voilé, Dieu caché, roi serviteur de misy boky malaza anankiray zay aprosiako nareo hividy an'izay boky zay afaka mividy azy, atao hoe Christus Victor ny anaran'lay boky, ny lohatenin'lay boky amy teny anglisy loha izy fa misy any amy teny frantsay raha tsy diso. Tena tsara io boky io miresaka any am'izay le hoe Dieu caché, un Dieu voilé. Ny fandresen'ny Kristy ho io boky io boky le Christus Victor io dia teo amin'ny hazo fijaliana no fanehoana ny fandresena miezinezina. Tsy faharesena mihitsy ny hazo fijaliana Jesosy fa eo no tena fandresena miezinezina. Aroporofoko aminao rehefa aveo. Tsy tamin'ny andro nitsanganan Jesosy tamaty no fandresena miezinezina, fa tamin'ny nahafatesan Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, eo no fandresena. Eo no mahampanjaka an Jesosy, eo amin'ny hazo fijaliana. Tsy hitan'ny mason'ny finoan'ny olona teista izany satria eo ny problème. Teista, averiko foana ty teniko ty, ny teisma dia mbola dangereux lavitra noho ny ateisma. Ny ateisma masy le hoe tsy finoanan'Andriamanitra.
Fa ny teisme dia isika be dia be tsika zanaky ny filazantsara no teista, nefa ny tsy ara-tsoratra masina ny teisme. Zany hoe teolojia ny voninahitra, théologie de la gloire, izay mampisongadina ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'ny atao hoe puissance écrasante, izany ny atao hoe teisme. Izay mitadiaviny olona hoe rehefa tena mahita fahagagana, rehefa tena mahita ny voninahitr'Andriamanitra dia mibebaka ny olona, heverin'ny olona fa rehefa mahita zavatra spectaculaire dia izay no mampibebaka ny olona. Diso tanteraka ianao. Le théisme est encore plus dangereux que l'athéisme satria mandoko an'Andriamanitra le teolojia ny voninahitra, te ampiseho hoe ny voninahitr'Andriamanitra dia ao anatin'ny hery mandrava, les puissances écrasantes. Kanefa lazay ny soratra masina eto fa ny voninahitr'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra dia ao amin'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra mijaly, ao no mitoetra ny herin'Andriamanitra. Ao amin'ilay zanak'ondry, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao, ao no mitoetra ny herin'Andriamanitra teo amin'ny hazofijaliana. Iza no nahita an'izany? Ilay kapiteny Romanina. Jereo tsara fa jentilisa no nahita an'izany fa tsy mpivavaka. Maria reny Jesosy aza tsy nahita an' Jesosy tamin'izay anglais zay. Jaune n'apôstôly aza teo tongotra Jesosy tsy nahita an' Jesosy tamin'izay anglais zay. Un soldat romain no nahita ary nampahiratina ny masony ka hoe zanak'Andriamanitra tokoa lay ity. Nefa le spectacle eo ambany mason'ilay kapiteny Romanina, olona midradradradra, olona miantso vonjeo, olona miteny hoe ray naona dia mafoy ahy ianao, Eli la masabaktany. Zany ve ny spectacle mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra? Fahambaraka zany, henatra zany, fanaintainana zany, nefa io no mitoetra ao ny herin'Andriamanitra. Iza no nahita an'izany? Ilay kapiteny Romanina. Sisan'izay, loza, maty ny tompontsika. Ny mpianatra moa dia hoe inona no ataontsika? Vitany amintsika, maty le Jesosy nampianaina. Faharesena no hitan'ny olona satria nahoana? Teista, io le toetsaina teista, te ahita an'Andriamanitra ao anatina superpuissance. Fa ny herin'Andriamanitra tompoko dia ao anatin'io zanak'ondrin'Andriamanitra io. Reto ary ny soratra masina milaza zany. Korinthiana voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo, jerentsika aloha. Korinthiana voalohany toko voalohany ny andiny fahavalo ambin'ny folo sy sivy ambin'ny folo. Korinthiana voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo, ny anaran'i Jesosy. Fa ny teniny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana am'izay ho very, herin'Andriamanitra kosa amintsika ho vonjena. Ahoana hoe fahadalana ny hazo fijaliana? Oui, afa-baraka, mitanjaka, miboridana, kanefa herin'Andriamanitra ao izy. Paoly apôstôly milaza zany. Toy izany andiny fa sivy ambin'ny folo. Fa voasoratra hoe ho foanako ny fahendreniendry ary ho laviko ny fahalalany mahalala. Zany hoe mifamadika tanteraka ny paradigma. Ao amin'ny Korinthiana voalohany any toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Savady? Korinthiana voalohany toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Ahoana hozy Paoly, ny anaran'i Jesosy. Fa izahay kosa mitory an'i Kristy, enoy, mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana dia fahatafotohinana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Scandale pour les Juifs et folie pour les Romains, pour les non-Juifs. Jereo tsara le terme scandale et folie. Oui, ny mason'ny olona tsy mino mijery an' Jesosy amin'ny hazo fijaliana, midradradratra dia hoe resy io, scandale, folie. Fa kosa, fa ny fahadalan'Andriamanitra dia hendry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Zany hoe ao anatin'izay heverintsika ho fahadalan'olombelona zay no ao no miafina ny herin'Andriamanitra. Zay le maha Dieu caché azy, zay le maha roi serviteur azy, zay le maha Dieu voilé azy.
izay mino azy ihany no mahita ny herin'Andriamanitra ao ambadiky zany, ary zay tsy mino azy dia faharesena no hitany. Ka aza miasa loha nareo raha misy ola manadroadro hoe Andriamanitra ve Jesosy-nareo nefa zany ary. Normal be, satria c'est un scandale, c'est une folie ho an'ny tsy mino. Fa herin'Andriamanitra ho famonjena kosa ho an'ny mino. Raha tohizana ny fanontaniana zany, nahoana no lazaina hoe eo amin'ny hazo fijaliana no fandresena miezinezina, victoire triomphante, dia soratra masina ihany no mamaly azy. Apokalipsy 2:20-7 sokafo ny baibolinao, zay no ianarantsika eto de mila mitazona baiboly. Apokalipsy 2:20-7 ny anaran'i Jesosy enoy tsara. Ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary lay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady zany ny anjelin'Andriamanitra sy ny dragona talohan'ny fahalavona tany an-danitra. Ary nazera lay dragona dia ilay menarana ela zay atao hoe devoly sy satana izay namitaka izao tontolo zao, dia nazera tamin'ny tany izy. Ary enoy tsara, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy, dia nahare feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery. Enoy tsara, tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahefan'ny Kristiny, io le hoe royauté du Christ. Satria nazera lay mpiapanga ny rahalahintsika, de lay miapanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. Oviana no nazera, tsy mahazo miditry ny lanitra intsony, noviana no resy tanteraky Satana. Ary izy ireo 9:12, ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry. Ahoana tsara hoe ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Zay, noho ny amin'ny rano zanak'ondry. Eo zany le fandresena miezinezina, satria rehefa nanaiky ho faty Jesosy dia resy Satana. Ny fahafatesana conséquence fotsiny rehefa resy lay tompon'ny fahefana dia resy ho azy ny fahafatesana. Zay mahatonga amin'ny teny hoe ny tena fandresena de teo amin'ny hazo fijaliana, fa tsy taty amin'ny fitsanganan'ny tena maty. Taty amin'ny fitsanganan'ny Jesosy tamaty dia efa conséquence. Fa lay loharano mihitsy, zany hoe tena nidiran'i Jesosy any amin'ny fototra, dia ao amin'ny Satana mihitsy no nazera tamin'ny alalan'ny fahafatesana. Donc victoire écrasante le teo amin'ny hazo fijaliana. Apokalipsy 5:5-12 koa zay jerentsika. Apokalipsy 5:12-13 ny anaran'i Jesosy. Manao tamin'ny feo mahery hoe ny zanak'ondry zay novonoina, ny zanak'ondry zay novonoina dia miendrika andray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra. Zany hoe fanao amin'ny mpanjaka zany. Ny zanak'ondry novonoina no manana an'izany fahefana izany. Ary izao zavatra ary rehetra izao, na izay any an-danitra, na izay ty ambony tany, na ny ambany tany, na izay ny ambany ranomasina, mba am'izay rehetra ao anatiny, dia reko samy manao hoe ho an'ilay mipetraka eo amboniny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra sy ny fanjakana. Ele mampanjaka azy mandrakizay. Lay zanak'ondry maty no atao hoe tompon'ny fanjakana. Eo zany de aseho mpanjaka, tompony zavatra rehetra. Ny maty tompony zavatra rehetra azy, ny maty tompony fahefana azy, satria izy maty teo amin'ny fijaliana. Hafa kely de no zany de manana ny fahefana rehetra izy. Zany ve lazainy Paoly any amin'ny Filipianina 2:9-11. Ko amin'ny anaran'i Jesosy no andongalean'ny lohalika rehetra, na any an-danitra, na ny ety ambony tany, na ny ambany tany. Rehefa nifoana ny tenany ka naka nendriky ny nofo, dia amin'ny anarany no andongalean'ny lohalika rehetra. Zany hoe manana ny fahefana rehetra izy. Ny fietreny Jesosy zany
eto zany ny fietreny Jesosy farany ambany no mampisongadina ny fahefany, izay le atao hoe paradoxa ao amin'Andriamanitra. Ny fietreny Jesosy farany ambany no mampisongadina ny fahefany. Zany paradigma izany tsy ho hitanao eto ambony tany na oviana na oviana. Rehefa te hisongadina ny olona eto ambony tany dia misongona ny hafa izy, manao tsinitsinina ny hafa izy, manitsaka ny hafa izy mba ho premier. Na ny Jesosy indray ny fietreny farany ambany no nampitolagaga an'izao tontolo zao zao hoe zany ka tena Andriamanitra. Zany ka tena Andriamanitra. De ho zaho aminao hoe te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ve ianao? Te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ve ianao? Raha te hahita ianao dia sokafy ny baibolinao Marka 7:17. Marka 7:17. Misy an'izao teny zao. Marka 7:17 ny anaran'i Jesosy. Nazovo no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy. Ary nazovo no mandray ahy dia mandray ahy sy izay naniraka ahy. Zay nan Jesosy zay. Marka 9:37. Zany hoe Jesosy eto zany misidentifie am'ireo olona osa. Ny zaza zany symbole ny hoe ny osa indrindra. Reo olona fragile eo amin'ny fiarahamonina, reo olona voahilikiliky, reo olona tsy fanao enao. Te hahita ana ny voninahitr'Andriamanitra ianao? Te hahita an' Jesosy ianao? Izy misidentifie am'ireo. Tsy misidentifie am'ireo olona matretreny fiarahamonina izy. Tsy misidentifie am'ireo olona lohandoha-pisorona izy sy am'ireo sangany amin'ny fiarahamonina izy. Fa misidentifie am'ireo olona zay lazainy hoe zaza. Misy fitenina izay ny Timoagny hoe zaza sanana. Reo heverina ho sanana, reo heverina hoe tsisy ilana azy. Reo raha te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, raha te hahita an'Andriamanitra ianao dia midina amin'ny toeran'ireo. Te hita ny herin'Andriamanitra ianao, nandana makeny amin'ny hazo fijaliana. Eo no miseho ny herin'Andriamanitra. Raisy io zaza io, de jereo tsara io zaza io, fa io no anoaran' Jesosy amin'ny fanjakany lanitra. Mahavarina ane le Jesosy tsika e. Ohatrany ahoana zao fanjakan'Andriamanitra? De nalay le zaza de nampifoiny, de ho sisy ohatran'ity. Décevant be zany raha amin'ny olona manantena zavatra goavana. Zany ve ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra? Fanjakan'ny zaza, fanjakan'ny olona osa. Ary tsy mahagaga. Misy aza ny olona le miteny hoe ny finara-pivavaka de le olona le resin'ny fiainana daholo mivavaka any fa tsy misy olona lay mbola hoe mba azo jerena zany fa le olona resin'ny fiainana. Et c'est normal. Satria Jesosy misidentifie am'ireny olona reny. Reny osa ireny indrindra. Raha te hahita ny fanjakan'Andriamanitra dia raiso ny zaza. Zany hoe raiso ny farany osa. Mahavarina. Ny fanjakan'Andriamanitra zany dia mijery ny farany malemy. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy natao an'ny olona mafy be. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy natao an'ny olona miseho azo enjana. Ny fanjakan'Andriamanitra dia natao an'ny olona tsy alehany. Ny fanjakan'Andriamanitra dia natao an'ny olona faran'izay ratsy. Ny fanjakan'Andriamanitra dia natao an'ny olona zay atao hoe misakisa ery. Zay moa natao an'ireny zaza ireny rehefa nanatona misakisa fa tsy raharan-jaza ty. Azafady hozy Jesosy hoe avela ny zaza anatona ary aza rarana fa mito azy. Zany hoe tahaka ireny no fandraisako ny olona. Eto zany dia raha resaka Kristy mpanjaka zany le autorité. Hamaranako azy de le hoe l'autorité amin'ny teny latina de le hoe augmentum ozy ny teny latina. Le augmentum de hoe c'est ce qui nous permet d'augmenter. Tiako be le izy. Zany hoe le fahefana ananan Jesosy zany dia mi-augmenter anao. Am'izao malaza be amin'ny resaka transhumanisme l'homme augmenté. Ny olona zany te hanana augmentation hoe te hiakatra zany te être hybride de manana capacité surnaturelle.
Fa izay mihitsy le fahefan'i Jesosy zany de hoe augmentum amin'ny teny latine, c'est ce qui nous permet d'augmenter. Kristy zany miditra ao aminao dia mitransforme anao ary manandratra anao. Ianao le tsy fijery iny mihitsy, ianao le masiso iny indrindra, ianao le tsisy ilana azy indrindra, ianao no augmenteny. Zay ny atao hoe fahefana, augmentum amin'ny teny latine. Io ny fahefan'i Kristy, io ny maha Kristy mpanjaka azy. Io ny maha Kristy mpanjaka azy. Le Christ qui nous relève, le Christ qui nous fait lever. Osy joba, nanandratra avy eo mivovoka ianao. Zay no Andriamanitro, zay ny maha roi serviteur azy. Misy teny tsaroko eto, teny Archimède amin'ny lafiny géométrie mathématique, mahatadidy an'ity tenin'ny Archimède tytsika. Donnez-moi un point fixe aux Archimèdes et je vous soulèverai le monde. Rehefa hitanao ny hoe eto ny point fixe an'ity, na de firy taonanareo, eo no kitianao de miainga izy. Ary marina zany scientifiquement parlant. De ohatr'izay koa, Kristy no vato fehizoro indrindra, le vato ny lavin'ny mpanao trano, io ny point fixe, ary rehefa io no ao aminao, il te soulèvera le monde. Il va te faire soulever le monde. Il va te soulever au-dessus du monde. Satria izay le maha Kristy mpanjaka azy. Tsy mpanjaka andeha hanjakazaka aminao, tsy mpanjaka anao didiko fe lehibe aminao, fa mpanjaka hanandratra anao ho eo amin'ny toeram-boninahitra. De ahoana izy? Any am'izay toerako no itoeranareo. Zany hoe tu mangeras à la même table que moi. Fa tsy ohatra antsika hoe ay mpiasa ary an-dakozinareo misakafo. Ay anina tsy miaraka misakafo eto fa ary ambany miray latabatra aminy ianao. C'est ça le augmentum. Napiakariny ianao, nasandrany ianao, de nataony eo anilany. Eto anilako ianao mipetraka zanako. Miray latabatra amiko ianao, na de tsy mitovy saranga azy tsika. Na de olombelona azy ianao, na vovoka azy ianao, na kankana sy lavenina azy ianao, dia miray latabatra amiko ianao. Satria nahoana izy? Malala eo masoko ianao, eny be voninahitra sady tiako. Malala eo masoko ianao. Tu as de la valeur à mes yeux. Zay le dikateny frantsay. Hazala. Tu as de la valeur à mes yeux. Augmentum. Ka hitady Jesosy hafa Andriamanitra hafa koatray ve? Lazao raha mahita Andriamanitra ohatry zany ianao, fa tsy ahitanao. Raisoary izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Zay aza hatramin'ny taloha indrindra. Ka ho azy mandrakizay. Vavaksika. Ry Kristy mpanjako, misaotra anao zay no ny fanandratanao anay, zay teo amin'ny vovoka sy lavenina, kankana sy lavenina, tsinitsinina ane zay Jesosy io. Kanefa de nisaloranao voninahitra. Natsoinao hoe zanaka malala, mpiara-mandova ny lanitra aminao, mpiray latabatra aminao. Aiza no ahita fitiavana lehibe mihoatra noho izany? Misaotra anao fa na dia mpanjaka azy ianao de nanaiky koa hiara-iosina aminay, hiaraka miforetaka aminay amin'ny tany, ary tsy zany ihany fa manandratra anay koa. Voninahitra ho anao rery ihany, zay anao hatramin'ny taloha indrindra, ka ho anao mandrakizay. Amen. Amaranatsika ny fotoana dia misy hira ty zay tiako hozaraina aminareo aloha ny tonony amin'ny teny frantsay, fa mahafehy tsara ny zavatra zay nolazaiko teo. À l'agneau sur son trône, à l'agneau sur son trône, apportant la couronne, il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père l'a glorifié, son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie, hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité.
À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain. Les temps sont en sa main, rendant l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Akafizo ary hamaranatsika izao fotoana izao. Sur son trône, apportant la couronne, il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus, Emmanuel. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Au prince de la vie, la mort est asservie. Au-delà tombe, il est monté, Christ est ressuscité. À l'âne tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain. Les temps sont en sa main, rendant l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Crown him with many crowns, the Lamb upon the throne. How heavy, heavenly anthem drums on music mighty tone. Awaken my soul and sing of him who died for thee. And holy is thy matchless name to all eternity. Tsara zany izany a, do iray averitsika, averiko tononona le tonony a mba ho tadidinao. À l'agneau sur son trône, apportant la couronne, il l'a conquise sur la croix. Io le lazatsika eto amin'ny fijaliana ny mahampanjaka azy. Il est le roi des rois. Éveille mon âme, éveille-toi mon âme, bénis, adore, acclame avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe, il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau, tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain. Les temps sont dans sa main, rendant l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Dao ary averintsika farany dia samy tahin'Andriamanitra daholy manome fotoananao ho amin'ny fotoana manaraka indray. Veloma tompoko. Sur son trône, apportant la couronne, il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus, Emmanuel. Il eut la croix pour trône, l'épine
pour couronne. Mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe, il est monté, Christ est ressuscité. Allah de tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont dans sa main, rendant l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Crown him with many crowns, the Lamb upon the throne. How heavy heavenly anthem drums on music mighty tone. Awaken my soul and sing, love him or die for thee. And holy is thy matchless King to all eternity.